ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ampifaliana indray no hiara-banantsika mpianakavy ny finoana nahatratra ity alahady voalohany amin'ity volana desambra ity, alahady faharoa manaraka ny advento, ary alahady ibanjinatsika loha hevitra vaovao indray manao hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Ny dekona sokajy mino no tompony anjara amin'ity anio ity, ary Andriamatora sy lofo malala kosa no eo amin'ny lafiny fitendrena ny zava-maneno. Ny liturjia amin'ny andron'ny fahatelo ry havako malala no iarahantsika mankalaza an'Andriamanitra amin'izao alahady maraina izao. Atao vonina eo am-pelatanantsika ary ny Isaia toko faharoa amin'ny dimapolo, ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo no hidy iarahantsika an'Andriamanitra. Isaia toko faharoa amin'ny dimapolo, ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo. Rehefa vita izay dia ny hira faraiky amin'ny dimapolo sy telonjato ataontsika ny andininy rehetra. Andeha hitsangansika ry havako malala hidera sy ankalaza ary amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Ho aza rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hidera ny tompo isika ry havako malala manao hoe akory ny ahatsarandreny tongotry mitondra teny somafaly eny atendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somafaly sady mitory famonjena. Eny izay manao amin'izio na hoe mpanjak'Andriamanitra aho, injano ny feo ampitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-mioby, fahofaly izy mahita mifanatro maso ny odian'i Jehova ho azy iony. Velony mioby ry fitoeran-davitra ny a Jerosalema, fa Jehova efa nampionana ny olony sady efa nanao fanavotana ny Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandrony masina teo mason'ny firenena rehetra, ary ny faran'ny tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitsika. Amen. Viva
iomina ho amin'ny vavaka sika ry avako malala. Tsy angina tokoa ny feonay ry Tompo Andriamanitra rainay eo. Tsy angina ny obo manakoako manandratra fiderana sy fanomezam-boninahitra ny anaranao. Noho ny fahazavana lehibe dia mifamonjena izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Velonay na trapa-monjena izay ankehitriny Tompo, dia fantatray tokoa fa ny fahasoavanao Andriamanitra no natoy izao anay. Koa midera mankalaza manome voninahitra anao izay. Misaotra anao ihany koa izay Tompo ary mankasitraka indrindra ny amin'ny are-pahasoavana izay arotsaka ho isan'andro isan'andro tsy tapaka eo amin'ny fiainanay. Iainanay sy velomanay izy ireny kanefa misy aza tsy tsaroanay akory. Fa na dia fahazavana izay omenao anay ankehitriny, na ny fofinaina mahavelona ahafahanay miaina, ny vava misokatra afaka manambara ny fiderananao, dia noho ny aminao Andriamanitra izany rehetra izany. Misaotra, mankasitraka indrindra Tompo. Misaotra anao ihany koa izay Tompo, fa tsy navelana ho tafandromandry tany amin'ny tokantranonay tsiraray avy tany. Fa notao aminao izay ka voataona, ary nosamborinao ka resinao. Afaka manandratra fiderananao eto amin'izao tranonao masina izao. Koa hatreo fianao ary Tompo, izao fanompoam-pivavahana izay tanterahanay amin'ny anaranao izao. Fa ataonay izany ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany. Dia raiso ny dera, ny laza ary ny fanandratana sy ny fiderana izay asandratray fa miendrika anao Andriamanitra izany, sady tokony ataonay raha teo. Fa miangavy sy mitalao indrindra ny asan'ny fanainao masina aty anatinay tsiraray avy, mba hampifantoko anay ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Anaisitra izay rehetra tsy nambolen'ny tananao Tompo, ka ahatonga anay hibanjina anao Jesosy Kristy, ilay antenainay fa ho avy amin'ny fotoana izay tsy fantatray. Dia mino izay fa manatrika eto ianao, ka anambara aminay ny teninao, anambara aminay ny sitraponao izay tianao iainanay sy velomanay. Dia ny fanainao masina Tompo ny asa tokoa, ka mba tsy ho tahaka ny idiranay teto amin'izao tranonao izao no ivoanay, fa andray hery, andray aina vaovao avy amin'ny alalan'izany teninao izany izahay. Fa tsy adininay Tompo mivavaka manokana ho andreo namanay eny an-dalana eny hamonjy izao fotoana izao, hanafaingana ny diany ianao mba afaka hiara-iombona ampoam-panahy aminay izy idiranao. Fa ho andreo tsy afaka miaraka aminay eto no ny antony maro samihafa, dia ampy mizara ho azy ireny mandrakariva ny fahasoavanao. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpanjakanay irery ihany. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, hanomboantsika ny fotoana ny voankazo mamy ho an'ny ankizy sy ny tanora. Anana ny anjara irany izao ny sekoly tanketsa, mialohan'ny hitsanganany tompony anjara ho amin'ny fanatanterahana izany.
aza merikerika tsika fa mivantoka tsara e. Manao zavatra tsy mora, ny mora koa tsy mba zavatra. Ie. Andeara ny hira fahatelo amin'ny fitopolo ny andinin'ny fahatelo aloha no iraina ho maneo ny hirany tanketsa dia ho tanterahana ny fotoana mamety azy. Hira fahatelo amin'ny fitopolo ny andinin'ny fahatelo hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Sasa endry masina miarahaba-tsika tanora sy ankizy amin'izao fotoana natokana ho anareo izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao zay any amin'ny fotoana izay mbola nomenao an'ny ankizy sy ny tanora. Mbola ahafahanay mandrakariva ihany koa mandray. Afatra tianao ampitaina indray amin'ity andro anio ity. Dia mamenoanay ianao fanahy masina mba tonga andreo ankizy kely ireo, ireo tanora ireo ho mpiaino mpakatony teninao fa tsy ho mpiaino mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Afaka mipetraka isika. Inamora ankizy no lohahevitra banjintsika amin'ity volana Desambra ity. Mafitsara hoe mino fifaliana ao amin'ny tompo. Averina mafitsara hoe mino fifaliana ao amin'ny tompo. Ny angalantsika tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity dia tenin'Andriamanitra izay efa tena fantatsika tokoa ao amin'ny Filipiana 4:4. Ny tapany voalohany, Filipiana 4:4. Rehefa hita dia vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Averina hoe dia ny andro krismasy raika izy dia andro fanolorana fanomezana hitondra fifaliana araka ny soratra masina izay efa hitantsika teo hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ty misy tantara kely anankiray. Nisy mpivady vao mbola tanora sady sahirana
samy mieritreritra izay fanomezana tiany atolotra ny andaniny sy ny ankilany amin'ny andro krismasy. Rangahy nahita amin'ny volon-dramatoa lava sady tsara nefa tsy manana pince, tsy manana chouchou, dia sahirana ery izy ka tapa-kevitra izy fa hividiana ny pince dia hividiana ny chouchou ny vadiny rehefa krismasy mba hifaliany ny vadiny. Ramatoa koa nahita fa sahirany rangahy vadiny rehefa hampiasa an'ilay famantaranandrony efa tsy misy tahony intsony fa tapaka le izy. Dia tapa-kevitra izy fa hividiana ny tahon'ilay famantaranandro mba ataony fanomezana hifaliany ny vadiny. Inona moa ilay nambarany tenin'Andriamanitra teo aloha? Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Tonga ara ny krismasy fanolorana an'ilay fanomezana. Nisokafana ny andrangahy dia tahona famantaranandro tsara tarehy. Nosokafana ny andramatoa dia pince sy chouchou tsara tarehy. Fampijery zareo dia mifaly kanefa samy latsa-dranomaso fa samy diso fanantenana ary satria naninona le famantaranandro efa namidin-drangahy nividianana an'le chouchou sy le pince. Dia ny andramatoa koa le volo lava be tsara tarehy efa nitapahana dia namidy tany amin'ny coiffure mba hividianana an'ilay tady-pamantaranandro an-drangahy. Tena nisy fitiavana mihitsy tao anatin'izy mivady na dia tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary izy ireo samy ny saina izay mba fanomezana ahitana fifaliana amin'ny krismasy. Kanefa manao ahoana moa ny fifaliana tao amin'ny soratra masina? Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Rankizy sy tanora malala, ny fifaliana mandrakariva dia feno sy tanteraka na dia tsy afaka nampiasaina azy ireo fanomezandreo satria natolotra tamin'ny fitiavana izany. Isika koa dia afaka manomeza ananantsika amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpifaliana ary izay omena ihany koa dia afaka mandray amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpifaliana. Mino fa efa nanolotra fanomezana ho antsika koa Andriamanitra dia Jesosy Kristy mpamonjy antsika tamin'ny fahasahiranana rehetra ary izy ilay mitondra fifaliana mandrakariva. Jesosy Kristy ilay mitondra fifaliana mandrakariva ao anatintsika. Jesosy Kristy ilay fanomezana sarobidy omen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Andao ary averintsika amin'ny finoana miaraka tsara ilay tenin'Andriamanitra teo miaraka amin'ny toko sy andiny misy azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Filipianina toko 4 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Mafy tsara rakizy isa 2-3 Filipianina toko 4 ny andininy 4 mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Hivavaka isika izao. Jesosy arahanareo mivavaka izay ataoko. Misaotra anao izahay noho ny fifaliana nentinao anay. Ampaherezo amin'ny fanahinao masina izahay. Hiaina sy hizary izany amin'ny hafa koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen. Mialohan'ny tsanganan'ireo tompon'anjara ho amin'ny vavaka fitsolovana sy famakinany soratra masina dia andeha ny hira faraka amin'ny fitopolo ny andininy voalohany no iraintsika.
mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo midera misaotra makalaza ny anaranao izay tompo. Raha nomenao tombonandro tonga eto amin'ity tranonao masiny ity indray anio, ahafanay aina sy amaky ny teninao. Mangataka amin'ny fanahinao masina ry izahay tompo, itsilo ny mason'ireo maky ny teny, itsilo ny sain'ny mpanomponao izay zara ny teninao aminay, itsilo ny fanahinay izay iainoko, dia mba ho aina ho an'izay mahazo azy tokoa ny teninao, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny teny izay vakintsika dia hitantsika eo amin'ny testamenta taloha. Testamenta taloha, Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ana ny vavaka ka nanao hoe: ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra amin'ny malon'ny fahavaloko. Fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masona tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka ny Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy aloaka amin'ny vavanareo ny fireharehana. Fa Jehovah ny Andriamanitra ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Ho tohizantsika ny vakiteny izany dia hita ao amin'ny Luka, filazantsara soratan'i Luka toko 1, raisiny eo amin'ny andininy 7 ary atsara eo amin'ny 15. Luka toko 1, 7, ary hoy Zakara tamin'ilay anjely: inona no ahafantarako izany? Fa izao efa antotra, ary efa antotra koa ny vadiko. Ary hoy ilay anjely namalika nanao taminy hoe: izao no Gabriel, izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny rahana hiteny aminao, ka ilaza aminao izay teny mahafaly izany. Koa indro moana ianao ka tsy hay miteny, ambara-pahatonga ny andro isivon'izany zavatra zany, ho valiny tsy nononao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany. Ary ny olona dia niandra ny Zakaria, ka gaga noho izy naharitra ela tao amin'ny tempolo. Kandro rehefa mivoaka izy dia tsy nahiteny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempolo izy, ary izy nanao baiky moana taminy, ary dia mbola moana ihany. Ary rehefa tapitra ny andro nanaovany fanompovavahana dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary tao aorian'izany andro izany dia nitoetra azy Elisabeta vadiny. Dia nihery 10 volana izy ka nanao hoe: izao nataony tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsindrovany hahafatondro maso ahy amin'ny olona. Epistily soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana atao Filipy. Filipianina toko 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Aoko ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa miakaiky ny tompo. Aza manana inona na inona, faoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy,
na inona marina, na inona manakaja, na inona mahintsy, na inona madio, na inona mahateoty, na inona tsara lasa, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia vero zany. Ataovy zay rehetra ny anaranareo sy efa naraisinareo ary rehefa renareo sy hitanareo tampoka, ary ho aminareo any ny Andriamanitry ny fiadanana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsangana fiangonana anao ny 12 amin'ny hira faraka amin'ny fitopolo. Ny fanahy masina ny ariavako izay nitondra fifaliana ho an'ny Hana, ho an'ny Elizabeta sy ho an'ireo mpino tany Filipi. Zany fanahy masina zany koa no amin'ny fifaliana ny foko, ny fonao sy ny fotsika amin'izao alahady izay natokany sampana Dorcasy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary natanterahana izy eo ny vokatra izao. Zany fanahy ny tompo zany no anokatra ny fotsika ka andraisantsika ny fampahirezana avy amin'ny tompo amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra ariavako izay ifampahirezantsika satria tena mila an'izany tokoa isika amin'izao vanim-potoana izao, izay efa enontsika ny vakina teo na tamin'ny voankazo mamy, indrindra tamin'ny famakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo ato amin'ny Filipianina toko 4. Filipianina toko 4 ka ny tapany voalohany amin'ny 4 sy ny tapany farany amin'ny 5. Filipianina toko 4 tapany voalohany amin'ny 4 ary ny tapany farany amin'ny 5 manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, efa mbiakaiky ny tompo. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, efa mbiakaiky ny tompo. Misy fandarana anankiray zay riavako nandeha tamin'ny radio teo aloha teo fa tsy dia nikotsony izy zao. Anisany mba tena manahaliana, tsy fantatra raha mamahaliana anao le izy. Zao le lohatenin'ilay fandarana tamin'ity radio ty hoe vitsika sy pétrole. Asa rehefa mbo nahenao an'izany nareo. Dikan'ilay vitsika sy pétrole dia hoe zavatra tsy fandraisany mihitsy. Dia nefa ohatrany toa miaraka. Ny pétrole mantsy fahavalon'ny vitsika. Ary raha tiana ny tsy asiana vitsika dia asiana pétrole. Kanefa dia miaraka ny vitsika sy ny pétrole dia zavatra tsy miaraka. Dia ka ohatritsika atakarantsika an'izany ahoana tokoa moa zavatra tsy miaraka zany dia nefa ampiarahan'ny olona. Vahiny aminao ve moa rehefa miala taxi be tonga eny Ambohipo eny ianao, fa ny mpivarotra any ianao mahita fanafody. Zany zao vitsika sy pétrole, zavatra tokony tsy fandraisany mihitsy. Hainao ihany ny kalitao an'ny anana amidy eto Madagasikara dia miaraka amin'ny fanafody nefa zany. Raha mandeha koa ianao eny Ambodin'ny Sotra eny, misy mpivarodamba anankiray zay, sady mivarodamba izy mivarotra mofo akondro. Dia inona moa zany ny fandraisan'ny lamba amin'ny menaka mipitika amin'ny mofo akondro. Fa dia misy zany moa ty ambany masoandro, vitsika sy pétrole daholo zany. Zavatra tsy tokony hiaraka dia nefa miaraka. Dia tahaka an'izany toeravana eto amin'ity epistily nosoratan'ny Paoly an'ny Filipianina ity. Misy toe-javatra roa amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay tena mifanohitra mihitsy, dia nefa mahagaga dia lasa miaraka sy ampiarahana. Dia Paoly no manao azy avana eto dia tsy inona zany fa ny
fijaliana ny figadrana miara-dalana amin'ny fifaliana sy ny fanantenana. Tekaka ianao inona moa zany ny fandraisan'ny fahoriana sy ny fifaliana, ny fijaliana sy ny fanantenana, inona moa ny fandraisan'izany amin'ny fiainantsika zanak'olombelona? Toa zavatra roa mifanohitra ary zavatra tsy tokony hiaraka mihitsy zany. Le hoe notsika ny filazan'ny Paoly azy avy anatakaratsika tsara zay tian'Andriamanitra nampitaina tamin'ny Paoly ka zarainy amintsika koa. Hoy indrindra mantsy Paoly manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo, mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Raha mamaky sika riavako ny asa soratry Paoly apôstôly amin'ireo epistily marobe izay nisoratany, mba nandany fotoana kely nanisy dia miveriny ny 7 ny teny manodidina an'izany hoe fifaliana, mifaly, faly zany, veriny ny 7. Ary eto amin'ny epistily ho an'ny Filipianina manokana dia miveriny 10 zany. Any averimberiny matetika ambety teniny mihitsy. Ary midikany hoe Filipo, ny avian'ny tanany hoe Filipianina dia fifaliana ny dikan'izany. Raha manana anarana ianao zany hoe Filipo dia fifaliana ny dikan'izany anaranao zany. Dia mahagaga nefa dia izao, eo le vitsika sy pétrole. I Paoly izay manoratra dia olona nenjehana lava, olona marary lava, olona mijaly lava sy hiaran-doza lava, vaky samy, tody jiolahy. Ary tsy vitan'izany fa any am-ponja mandrakariva izy, ary mananotanina mandrakariva ny famonoana azy ho faty. Ary mimpandinika ary moa dia nilaza fa ny epistily amin'ny Filipianina dia nomenana ihany koa hoe epistilin'ny fifatorana, epistilin'ny figadrana. Dia aleo sary an-tsainy zany la hoe verina matetika ny voambolana fifaliana. Ny Filipo dia midika fifaliana. Dia nefa indray koa nefa i Paoly dia tsy mba faly mihitsy fa tena mijaly sy enjehana fa diranovana migadra lava. Ary ny epistily amin'ny Filipianina dia epistilin'ny fifatorana. Dia hoanariny amin'izany olona mijaly, olona ory, maninona ny afatra mitondra fifaliana sy milaza fifaliana no ambarana. Fa tena zany mihitsy rehefa ny Paoly apôstôly, tena ny maizy azy mihitsy naseho amin'ny Paoly apôstôly eto, ary hoaro amin'ny Paoly apôstôly amin'ny tenany mihitsy ireto mpino tany Filipi reto, satria izy ireo koa na dia tsy migadra tahaka ny Paoly aza dia maro ny fanenjehana nahazo azy ireo. Be dia be ny fampianaran-diso izay niely tany Filipi, nandrebireby sy nanakorotana azy ireo, ary mangony fotsiny ny fanenjehana maro samihafa izay ataon'ny fanjakana azy ireo na ankolaka na mivantana zany. Dia mitovitovy tamin'ny nahazo an'ny Paoly an'izy ireo, kanefa dia mahagaga fa dia mbola hoy ihany Paoly tamin'izy ireo hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Amin'ny dika teny ambonina moa dia hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ry havako malalo amin'ny tompo fa nahoana ary Paoly no manao tahaka an'izany? Fa inona ny zava-misy marina, inona ny tena mahafaly an'i Paoly? Ny olona matsy avy ny aty ambany masoandro misy olona hafahafa sanatria hoe tahaka an'izany Paoly. Le olona hafahafa dia izao, ampijalianao izy zao maika faly, ampahorianao izy zao maika mahita vafinaretana, loza, tena loza. Fa i Paoly ry havana tsy dia izay loatra ny nahafaly azy. So nigadra izy dia misaotra anareo mpanagadra fa dia mahafinaritra any aty misakafo tsy miala vola, tsy izay loatra. Enjehana hoe dia misaotra anareo fa dia enjehana ihany a. Tsy zany ny mahafaly amin'ny Paoly. Fa inona ny mahafaly amin'ny Paoly? Havana zavatra roa ny mahafaly amin'ny Paoly. Voalohany dia izao, voavelan'i Jesoa Kristy tamin'ny nahafatesan'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ny eloka mampahotana. Zany ny tena mpifalian'i Paoly, fantatsika tsara ty Paoly ty. Fa mpitaritafy izy ty izay nirahany fitondrana sy mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana hanintsika hanao aza lambon'ny kristianina. Zay rehetra misy fofopofona kristianina mampelo ny fivavahana kristianina dia noravahany Paoly avokoa izany. Saolo moa ny anarany tamin'izany, nopoteny avokoa izany, namono olona maro tokoa izy. Be dia be ny fankalahany ny tompo Jesoa. Kanefa kosa rehefa niona tamin'i Jesoa teny amin'ny lalany Damaskosy izy dia tena niova ny fiainany. Ary zay no nahatonga azy nilaza hoe efa lasa
zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko ataoko toy ny taim-boraka avokoa ny zavatra rehetra no ny amin'ny Kristy zany hoe le zavatra rehetrarehetra vita ny hatramin'izay tao ny mampitaritafika malaza azy tao ny fahaizana mampalalana zay nananany tao ny maizy azy fa teo koa ny zava-doza zay nataony ireny rehetrarehetra ireny dia nafony sy ny laozany avokoa rehefa nandray an'i Jesosy izy ary ny tena nafaly azy dia niona tamin'i Jesosy ny namindran'i Jesosy fo azy ny raha nalatsaky Jesosy tany Kalvary dia nanadio an'ny Paoly apôstôly zany ny tena mahafaly azy voavelany elo nareo ve ry havako tsy mba mahita atsika zay mananjanaka mahita an'ireny zanatsika ireny rehefa tratratsika manao zavatra tsy mety izy dia tenentsika dia avy indray izy nefa metsika boamboana lazayntsika hoe voavelany aloka hoanaka tsy mba hitanao miramirona tapoka ve izy falifaly be izy raha be desinao zao dia mandositra anao fa rehefa tambatambazanao dia tonga manatona anao dia tahaka izany koa nefa Paoly apôstôly mbola mihoatra anao zany ary izy fa ninninona vitany sy maizy azy rehefa navelany Jesosy ny elona tena faly izy ary ampy hafaly azy amin'ny fiainany manontolo ny famelany Jesosy ny elona ry avako malalao amin'ny tompo ho asy ianao zany tenin'Andriamanitra zany manahoana tokoa ny fifandraisako sy ny fifandraisanao amin'ny tompo Jesosy manahoana ny fifandraisantsika fa na inona ry avako tsy fataterantsika dia tsaro fa mato atsika Jesosy teo ambony azo fijaliana fa mafy ry avany zany enjehan'ny adalana sy enjehan'ny feon'ny fieritreretany zany fa nirazantsika moa dia efa nilaza hoe aloha enjehan'ny ombimasika toy zay mihitsy aloha enjehan'ny ombimasika toy zay ny feon'ny enjehan'ny feon'ny fieritreretana enjehan'ny saina mampanahany dia tena zany mihitsy ny Paoly apôstôly tena tsaroany fa rehefa navelany Jesosy ny elony dia tsisy manenjika azy tsony ny saina mampanahany tsy manenjika azy tsony ny feon'ny fieritreretany fa tena voavelany Jesosy voadio an'i Jesosy ka zany ny tena mahafaly azy ka natany amponjary izy faly izy ary nanefa ny afatra mitondra fifaliana satria voavela eloko izy fa tsy vitany voavela eloko ihany nafaly azy fa faly amin'io Paoly apôstôly satria tiany Jesosy izy be dia be ge ny olona rehetrarehetra nandeha tamin'ny lalany Damaskosy be dia be ge ny olona rehetrarehetra zay nanenjika an'i Jesosy fa i Paoly rery ihany no natsony tompo tamin'ny fomba mahagaga ary ny rahany tompo mba apôstôly ho any amin'ny gentlisy mba ilaza ny famonjen'i Kristy sy zara ny fifaliana vokatrany tiany Jesosy izy ary le fitiavan'i Jesosy tsy tahaka ny fitiavantsika olombelona ny atsika olombelona indraindray hoe tiako zay ty tiako zay manome fa ny Paoly tsy mba tahaka an'izany satria resy lahatra izy fa le tena fitiavan'i Kristy le fitiavana tsy mivadika satria zany ny tena fitiavana ry havako zany ny fitiavan'i Kristy azy ka rehefa novonjen'i Kristy izy nosamborin'i Kristy izy dia tsy mivadika tamin'ny ntsony Kristy ary zany fitiavan'i Kristy zany no nanome fifaliana azy ry havako malalao amin'ny tompo na inona ezakao aneo amin'ny endrikao sy amin'ny teny aloko ny vavanao fifaliana raha mbola mahatsiaro anao fa misy olona manana alahelo aminao na misy olona mankala anao tsy ho tanteraka ny fifalianao na dia ozy ary ianao hoe za raha ngatsy mirana zany fa faly foana raha mbola manao an'izany ianao dia mbola misy sentosento any ao anatinao ao fa mety ezako anao tahaka ny Paoly fatary fa tena tia anao Jesosy ianao amin'io tsy fatanteranao mihitsy ianao amin'ny rofo sy aretinao io mihitsy ianao amin'ny fahalemenao io mihitsy nadatsahan'i Jesosy ny rano tombony azo fijaliana anehoany fa tiany anao sakaizany ianao ary zany mihitsy ny tao anatin'ny Paoly apôstôly ry havako ka na inona nitranga taminy na inona fampizaliana nianatra taminy dia faly mandrakariva izy ary ny taolo razantsika moa dia nilaza hoe ny fifaliana zaraina hoany vao maika amin'ny tombo be dia zany mihitsy nataon'ny Paoly apôstôly faly izy noho ny famonjen'i Kristy faly izy noho ny fitiavan'i Kristy dia nizarainy tamin'ny alalan'ireo epistily marobe izany ka nozarainy ny fifaliana ho an'izay rehetra nandroatany zany ary zany indrindra anambarany amintsika amin'ity anio manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ry havako malalo amin'ny tompo amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'izao tontolo zao sarotra satria tena mangeja atsika mampahory atsika mampitaintaina atsika ny afitsika ny valana aretina Covid-19 tsy mba hoe aretina ray ihany fa misy any amin'ny 20 mahery ihany ny karazany dia mitsangam-bolo daholo ny rehetrako sahiran-tsaina ny rehetrako
ho avy ny fety maro samihafa dia hifaly nefa dia ay tsy milamina falifaly manina retina ozy ilay fitenenana izay mba faly ihany nefa ny aretina ao ihany dia ohatra izany daholo ny olona rehetra avana ankehitriny ny fahantrana teraka izany ny tsy fandriam-pahalemana mango ny fotsiny ao anatin'izany rehetrarehetra ny fivaovan'ny toetrandro sahirana ny rehetra fa ao anatin'izany fahasahianana sy fahantrana zany nefa ry avako dia miteny aminao ny tompo amin'io manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo satria tsy raha covid akory tompony teny farany tsy raha fahantrana akory ny tompony teny farany tsy ny tsy fandriam-pahalemana akory ny tompony teny farany tsy ny aretina akory ny tompony teny farany fa Jesosy Kristy sy ny fanantenanao ny amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy eo anilako sy eo anilanao. Jesosy Kristy miaraka amiko sy miaraka aminao. Izaho sy anao ao amin'ny Jesosy Kristy ny fiainantsika. Dikan'izany eo amin'ny Jesosy Kristy zany dia zao hoe zay rehetra ataoko, zay rehetra eritreretiko, zay rehetra saitsainiko zany dia hitan'i Jesosy. Zay rehetra didy ataoko, zay asa rehetra ataoko manampy azy an'i Jesosy. Zany ny olona amin'ny Kristy. Ka raha manao asa tsara ianao dia mifalia mandrakariva. Raha manao asa andalan'ny ho tsara ianao dia miorena amin'ny tena fifaliana. Fa aza mirona amin'ny fifaliana sandoka. Fa ho anaoko ny tenin'ny tompo amin'izao anio za manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompoko. Dia mahery zary avako fa tsy ny zavatra hita maso na ny foto-drafitrasa na ny aretina akory ny zava-dehibe fa ny tena zava-dehibe ao antsika pino dia ny fananantsika ny Kristy. Ilay maty antsika teo ambony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ko mahereza fa manam-pifaliana ianao na inona fonja misy ianao na inona prison any amin'ny ankonanao sy any amin'ny toeram-piasana any amin'ny fiainanao rehetrarehetrany manam-pifaliana ianao satria tsy mamelogneranao Kristy ary mombanao mandrakariva izy. Fa indrindra mantsy miafatra nampitany amin'ny Paoly manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Fa ny afatra faharoa dia hoe mifalia mandrakariva fa efa mbiakaiky ny tompo. Ny andininy fahadimy indray afaka no milaza an'izany. Eo ihany zany ilay fifalian'i Paoly satria vao vela heloko izy tia azy Jesosy. Fa i Paoly ry havana ny fiainany dia mifamatotra tokoa ny fiainany ankehitriny sy ny fanantenany amin'ny ho avy. Zany ho an'ny Paoly zany tsy tantsony zay fidiny ho velona ave ankehitriny dia afaka hitoron'ny filazantsara sa ho faty ave dia hiaraka amin'ny Jesosy. Tsy tantsony zay fidiny satria mifamatotra ny fiainany ankehitriny sy ny fiainany ho avy. Ny fanantenana no amin'ny ho avy. Ka ny antom-pisian'i Paoly ny fiainany manontolo dia fiandrasany an Jesosy Kristy ary zany ny tena mahafaly azy. Ny fiandrasany an Jesosy Kristy ny tena mahafaly azy. Ary zany natoka azy tena eto amin'ny Romanina toko 9 ka ny andininy 9 manao hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina akory mihoatra ny amin'ny voninahitra izay aseho amintsika ratra izay. Inona moa ny tiany Paoly ambara amin'izany dia izao ninona fahasahiranana ankehitriny, ninona toe-batanao sy toe-tsaina mampanahinao ankehitriny, ninona zavatra manahirana anao ankehitriny mbola maivana izany mihoatra ny amin'ny fifaliana sy ny voninahitra izay omeny Kristy anao rahatray rehefa avy eny amin'ny rahony lanitra izy. Rehefa afaka herinandro maromaro avana dia ankalazan'ny Krismasy tsika. Fiandrasana ny Kristy io, ankalazana ny Kristy io ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ilay fiaviana voalohany io. Fa ilay ambaran'ny Paoly, ilay andrasan'ny Paoly eto kosa dia ilay fiavian'ny Kristy faharoa avy eny amin'ny rahony lanitra. Ka tsy aon'ny Paoly ny prison sy ny fampijaliana, tsy reny na dia fesan'ny fifaliany sy ny fanantenany, fa ny zava-dehibe ao anatiny dia zao hoe ho avy Jesosy ary dia andrasany amin'ny mpifaliana izany. Dia indraindray tsika rehefa miteny hoe andraso eo Paoly na miandro eo Paoly dia ohatra ny hevitra fanesona ny eritreretantsika an'izany, karazana ironia no anaovantsika an'izany teny izany hoe andraso eo Paoly. Fa i Paoly le andraso ety dia tena lohalarana amin'ny fiandrasana izy ry afako. Fa inona no natonga ny Paoly hiandry an'i Kristy?
zao ny antony. Faly Paoly rehefa tonga Kristy satria zao rehefa tonga Jesoa dia mifarana ny sentosento rehetra. Inona ny mampisento? Ny aretina ny mampisento. Inona ny mampisento? Ny fisondrotro ny vitim-piainana ny mampisento. Inona ny mampisento? Ny korotandava eo amin'ny fiainana manomboka ny tokantrano hatrany amin'ny toeram-piasana, amin'ny fiarahamonina sy ny firenena manerana amin'izao tontolo izao, reny ny mampisento. Fa rehefa avy Jesosy any amin'ny rahony lanitra, tapitra. Tsisy intsony reny rehetrarehetra ireny. Ady tena tanteraka tokoa le afarijao apôstôly amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe sambatra ny maty eo amin'ny tompo. Dia izay maty eo amin'ny tompo fa mitsahatra amin'izay ny sasarana izy ary ny asa manaraka azy. Tsy le maty ankehitriny ihany fa ny rehetra mihitsy no mitsahatra ny sasarany. Tsy misy manavesatra intsony rehefa tonga eny amin'ny rahony lanitra Jesoa. Fa ny faharoa, maninona koa Paoly no tena faly amin'ny fiandrasana satria izao rehefa tonga Jesoa dia tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra intsony, tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany no ahitany an'i Jesoa, tsy amin'ny alalan'ny finoana ihany no ahitany an'i Jesoa, fa atenifana ritava amin'ny vatana tokoa. Vatana azo sapaitanana amin'ny Jesoa izy ratrizay. Dia akory ry havana moa ny fifalitsika rehefa mba mifanatry tava amin'izay olona heveritsika fa tena manandanjo eo amin'ny fiainantsika isika, mba idôlina tsika reny, mba olo malaza mba tena tafitsika reny, adray ny fifaliana. Tamin'ireny andro ny 2012 reny angatahana mba hiverina moa zany ny resaka bare moa zany ny resahako. Tery amin'ny Louvre tery dia tena akisisika moa zany ry havako zany hiaraka sary amin'ny Melvin zany. Zao moa fa ozy ny tanora tsy Melvin tsony zao pasteur fa maty asy indray. Miovaova moa reny ry havako. Ny fandrombany zany hoe akasary hoe tena mba hifampitsapa en sero anao sy mihitsy amin'ny Melvin sero Mathias zany dray. Ny faharombaka mihitsy mba miara makasary eo. Ary tsy amin'ny lafiny salama zany fa natraty amin'ny lafiny ara-pivavahana ary mba hifampizarako aminao fa mba napetsi-poa teria be tafo nitory teniteny pasteur Ami. Rehefa tapitra amin'ny fanompoam-pivavahana filaharana re zao. Mbola lava ny filaharana nako amin'ny pasteur Ami no natao amin'ny araban'le pasteur niraisy tanana tao be tafo. Inona le nilarana tao amin'ny pasteur Ami? Hiaraka kasary amin'izy mivady. Na antitra na tanora na akisy ao selfie président tao filaharana re zany tsy ratsy akory zany io. Rehefa samy akasary ihany ve tsy aloha mba miara makasary amin'ireny. Fa mbola manoatra lavitra noho izany ry havako. Amin'ny fiaviany Jesoa eny amin'ny rahony lanitra tsy mila miara makasary manao selfie amin'ny Jesoa tsony ianao fa tonga dia avy hatrany dia efa portrait vita ho azy miaraka amin'ny Jesoa ianao. Fa ny fiaviany Jesoa dia marika fa ho an'izay mihintsy natokeza hatramin'ny farany dia hoentin'i Jesoa amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry. Ilay fifaliana maharitra mandrakizay. Le fifaliana ambaran'ny Paoly eto mantsy zavana dia hoe mifaliana mandrakariva dia hoe na amin'ny fifaliana na amin'ny zavatra mahafa tsara na amin'ny fahombiazana na amin'ny tsy fahombiazana dia mifalia foana. Fa rehefa tonga Jesoa any amin'ny rahony lanitra fifaliana mandrakizay tsy misy fangarony. Ary zany no natonga ny Paoly apôstôly tena niary tamin'ny fanantenana na inona nitranga teo amin'ny fiainana. Ry havako malalao amin'ny tompo. Rakizy malala sy tanora. Ho avy zao ny Krismasy. Inona mba andrasanareo sy andrandranareo? Sasany any amin'ny dada Benuel, sasany any amin'ny dada Sineny. Inona no andrasanareo? Ny lehibe ato ambany manao kilalao fa ny ankizy zao fa zavatra hafa nitedavy nefa le faonina S20 indray reny vidina aloha. Ianao any amin'ny S6 fa any amin'ny S20 izy. Ho atsika raha aman-dreny atsika lehibe mazava be ny natao ny zanako vavy tamin'ny voankazo mamy teo fa inona koa narasantsika ankoatran'ireny. Sasany ve miandro loka matsiro, sasany miandro fitafiana raitra. Inona moa maratsy an'izany kosa e? Dia sanatria kosa ve isy anao ronangivy amin'ny Krismasy na hoe tafy vorokitsay amin'ny Krismasy fa manala baraka an'Andriamanitra indray raha izany satria zanaky ny fitahiantsika. Fa inona ny andrasanao zany ihany ve no andrasanao ry havako? Ry havako malalao amin'ny tompo. Ny kristianina tany Filipy nataon'ny Paoly mba hiandry am-pifaliana an'i Jesoa ianao koa. Raha tianao mba
sy krismasy pahazarana sy krismasy paharazana ny krismasy 2024 dia ataovy zava-dehibe aminao ny fiandrasana ny Jesosy Kristy lay ho avy eny amin'ny raha olo lanitra fiomanana ho anao zao krismasy 2024 zao dia amboary ara ny fonao fandraian'i Jesosy Kristy sion aminy ianao amboary ny fitafianao tena mitafy Kristy ve ianao sa olo-kafa ny tafianao amboary ny tokantranonao amboary ny asa mandarahanao amboary ny famponao sy ny fiainanao manontolo fa ifanatrika amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ary santatra zany amin'izao krismasy zao mifaly ianao ninoninona zay anananao ninoninona toe-pahasalamanao ninoninona fanananao ninoninona zay mety toetra ny zanaka manjafinao mifaly mandrakariva aoko sika ifaly natody zava-tsarotra natody fahombiazana fa ny afatra ny tompo dia ny hoe mifaly mandrakariva na ino kiatra na ino kidona na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra fa indrindra mifaly fa ho avy ny tompo dia mazava riavana ny afatra ny tompo aminao amin'ity anio ity ko dia maheza vidio ilay tena fifaliana marina tokoa tsy misy fangarony zay ny rahana ny rahana ny Paoly ka nampitany tany Filipi manao hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo fa efa mbi akaiky ny tompo Jesosy hoan'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahy ny kosa ampitoetra zany teny zany anatintsika ahatonga atsika tena hanam-pifaliana ninonina mitrango amin'ny fiainantsika na inona adidy any soroatsika ahatonga atsika hampifaliana satria tia atsika Jesosy ary miandry azy fatratra isika hoan'Andriamanitra ny voninahitra amen. izay nambara tao anatin'ny toriten'izay ary avako malala ny sitrapon'Andriamanitra zay tia ny ainatsika sy velomantsika indray isika rehetra kosa samy anambara hoe sambatra no mahitsy lalana zay mandeha araka lalan'i Jehova sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra amen. Ry avako malala toana atsiaro ny aina tao anatin'ny tahotra sy ny ororo tokoa isika hatramin'izay nefa ny tompo androany dia nampanantena sady nilaza fa tokony aina ao anatin'ny fifaliana isika andeha iaiky ny tsy fahatanterahantsika eo anatrehan'ny tompo ka anaraka izao tonombavaka izao ao aoriana mivavaka fifonana dia ny hira 7:700 ny andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy no iraintsika iombona mivavaka isika ry avako malala misaotra anao indrindra izahay ry tompo Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy zokinay fa nampafantatra taminay ny sitraponao zay tianao iainanay sy velomanay indray izahay eo anolohan'ny toe-javatra zay mampiororo sy mampiorokoditra eo anivon'izao tontolo izao eo anolohan'ny tranga zay mampiorokoditra sy mahalatsaka kanterena ny firenenay eo anolohan'ny fahoriana zay mampimemenina ny vahoaka rehetra dia milaza zavatra mahagaga ao anay ianao mampatsiaro sy mampafantatra anay tamin'ny alalan'ny teninao fa tokony hanana fifaliana izahay eo anivony reny rehetrareny ary dia nasehonao ny antony tokony hanananay kristianina izany fifaliana izany eo ny fahatsapanay fa efa voavela eloka noho ny aminao Jesosy Kristy izay nanaiko fa teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotanay izahay ary rehefa voavela eloka tokoa mantsy izahay dia azonay antoka fa manana anjara ao aminao ary manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay izay efa nomaninao fa tokony hanam-pifaliana ihany koa izahay satria na dia eo aza ireny tsangan-dravatra maro samihafa ireny
dia nampafantatra anay ianao fa tena tianay ianao Jesoa ary nataonao miavaka amin'ny olona rehetra izahay, nokolokoloinao sy nikarakarainao manokana. Fa indrindraindrindra koa Tompo, isan'izay antony tokony hampafaly anay kristianina dia ny fifamatora amin'ny fiainanay amin'ny ho avy ary ny fanananay fanantenana fa tsy maintsy ho avy ianao ary rehefa tonga izany fotoana izany dia hifarana izao fijaliana izay iainana izao. Eo alohan'ireny indrindra Tompo no angatahanay famindra-po sy famelan-keloka avy aminao fa ny endrika kristianina dia toa kivy sy ketraka lava, toa tsy mba manana izany fanantenana izany ary tsy mba isan'ilay misaotra anao Andriamanitra ny amin'izay rehetra miseho fa toa manome tsiny anao Andriamanitra azy. Nefa soa fa nampatsiaro anay ianao fa ny fahoriana izay iainanay ankehitriny dia tsy mendrika ampitaina akory ny voninahitra asalotra ao anay raha mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay. Mifona aminao izay Tompo, mamelany elokay amin'izay rehetra nataonay hatramin'izay ka tsy nanam-pifaliana fa toa fanomezan-tsiny no hita. Fa ankehitriny kosa dia renay ny teninao ary manavao amin'ny fanoloran-tenanay izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina izay miasa ty anatinay ka mba ho hita taratra aminay kristianina fa miasa ao anatinay ianao Jesosy Kristy, lay antony mampifaly anay, lay antony fanantenanay ary fampisarotrany amin'ny hafa ihany koa azy. Noho ny aminao Jesosy Kristy, lay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anay ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao hanafaka anay amin'izay rehetra mampahory anay, no hanaovanay sy hanandratanay izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala raha tena tamin'ny fotsika tokoa ny bebahantsika teo anatrehan'ny Tompo ka manavao amin'ny fanoloran-tena tsika tokoa isika hifaly eo amin'ny Tompo manomboka izao na inona mitranga dia matoki fa vonona ny amelantsika ny Tompoko mitsangana ary raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ary amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo amintsika. Fa hoy mantsy ny Tompo, mety manadino ny zana amin'io va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony? Eny mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Tamin'ny taona fankasitrahana no henoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona. Koa mifaliry lanitra ary mifaliry tany ka velomin'ny oby, ny tendrombohitra
fa Jehova efa nampionona ny olony sy ny namindra fo tamin'ny olo-manitra. Amen. Ko amin'ny fifaliana ry avako malala no anambarana fa voavelany elokareo no ny anara-masina. Aleloia. Midy rano tompo fa voasoratra hoe sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Ataontsika ampifaliana tokoa ry avako malala ary mafitripitrika ny hira fa 7:700 andiny voalohany sy ny fahaefatra. Ny olona voavela eloko ary avako malala dia olona samy tsoro vavolombelona ary tsy menatra maneho ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'izao tontolo izao. Koa andeha ombonantsika amin'ny fanekemponona apôstôlika izay ombonantsika mpino manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalra nanapaka am-Pôntio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any no eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry avako malala. Zao tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana sy ilazana ny raharaha ny fiangonana. Izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray am-pelatanana. Avy eo isy ny tatitra ara-bola izay ataony ao amin'ny fikirakirana ny vola ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharaha ny fiangonantsika androany. Ampatsahivina ny sampany sampanasa asy voamiera mba handefa ny fitsiasy ny teti-bola 2020 sy 2020. Ampatsahivina koa mpikambanao amin'ny birao-piangonana fa isy ny fivorian'ny birao-piangonana aoriana ny fandraisana fanantsany tompo izao maraina izao. Araka ny fantapahantsika dia tomboka anio ny fandraisana tonona ny amin'ny vatomamy izay omentsika mandritra ny fety krismasy ny taom-baovao ary ny rakitra faharoa anio sy amin'ny heriny dia tokantsika ihany koa ho amin'ny fividianana izany vatomamy izany. Misaotra ireo nanateraka ny fanadiovana fobe omaly
mbola mity ny fanadiovana koa ny asabotsy fa 20 desambra dia reto avy ny sokajy sy ny sampana niteraka izany. Ny sokajy mino ny sampaty ny STA dorkasy ary ny TMT. Toy ny fanao isan-taona dia manomana fifaninanakira nonjam-peo radio fahazavana izay tafiditra ao amin'ny elantsehatra ny radio fahazavana 2024. Ny fotoana anatanterahana izany antsehatra no anamariana ny falokafana ny jobily fa 20 taona ny onjam-peo. Izany dia atao eny amin'ny FJK Mandrainarivo Fahasoavana ny 3 Janoary 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Taratasy fanasana. Ny filan-kevitry ny tohivakan'ny fahamarinana na chaîne d'honnêteté dia afaly manasa amin'ny fiangonana FJK Mambavady Mitafo anatrika ny conférence izay ho tanterahana ny alatsinainy 9 desambra ka hatramin'ny zoma 10 desambra 2024 manomboka amin'ny 12 ora sy fefany atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Ao anatin'izany ihany ny filan-kevitry ny tohivakan'ny fahamarinana ihany na chaîne d'honnêteté izay ahitana ny Irako Andriamasoa mpitandrina FJKM, Révérend Rarjon David Anglikana, Dédé Rabenifara fikambanana mampely baiboly malagasy, Rakotonjanahary Mboasalama pastor FLM, Ramaolo Miasolofo mpitandrina FJKM, Lilira Zafiarsan fikambanana mpiara-mamaky baiboly ary ny zandrikely ny Jesosy tiana fanantenana radio vaovao Masoa dia afaly manasa ny fiangonantsika ho avy amin'ny fanompo-pivavahana fanamarina ny andro isam-pirenena hiadina amin'ny kolikoly izay ho tanterahana ny alahady 12 desambra 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Ny birao sy ny synodam-paritany fifoajana dia mamangy antsika isam-pitandremana. Fifaliana ho anay no mampatsiahy antsika ny krismasy ny toby izay ho tanterahana ny 10 desambra isaky ny toby tsirairay avy. Ho fankalazana ny Noely 2024 ny synodam-paritany sampaty Antananarivo Atsinanana dia mikarakarentsika Noely fifaliana izay anasananareo fivondronana. Ny toerana dia ao amin'ny FJKM Mamorontsara Karian. Ny daty 10 desambra 2024 ny ora kosa dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankalaza ny jobily fa 20 taona mpitandrina an'Andriamatoa Rakotoarsoa Eritiana Kalebo mpitandrina amin'ny vady, filohan'ny sekoly alahady foibe FJKM sady mpandrarahany FFP foibe isika amin'ity taona 2024 ity. Ny taon-jobily dia efa nosokafana tamin'ny alahady 20 marsy 2024 ary ny famaranana kosa dia ny alahady 12 desambra ho avy izao. Mariana fa izy dia mpiasombonana izay tsy mba manana fitandremana. Tonga indray ny fotoana mialohan'ny krismasy izay fotoana fanatanterahany mpitandrina misotro ronono sy ny vadina vela amin'ny maty ny fiombonam-bavaka. Noho izany dia manasa anareo izahay ao amin'ny anatrika amin'ny fotoam-pivavahana ao amin'ny FJKM Ambanidia ny talata 7 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Mariana fa izay manam-paniriana hanome fanomezana ho an'izany fikambanana izany dia afaka manatitra izany ao amin'ny fandraharana. Ny filosony branche mpiandraikitra foibe FJKM, ny filohan'ny branche synodam-paritany Antananarivo Atsinanana faha 12, ny mpitandrina amin'ny vady sy ny braon'ny FJKM Isoavy Nandriana Fiavozana dia afaly manasa antsika hiaran-kalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra no ny famaranana ny jobily fa 100 taona amin'ny fiangonana sy fitokanana ny akan'ny fehizoro izay tsy angambato ny fankalazana sy ho tanterahana ny zoma 10 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina eny amin'ny FJKM Isoavy Nandriana. Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny jobily fa 100 taona ny joron'ny sampana sekoly alahady teto amin'ny fitandremana FJKM Mandrainarivo Fahasoavana, ny mpitandrina ny branche sampana sekoly alahady, ny komity dia afaly manasa antsika hanotrina ireto fotoana lehibe ireto. Ny sabotsy 10 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina sy ny alahady 12 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina dia fanompo-pivavahana izay ho tarihan'ny branche sampana sekoly alahady sy tarihan'ny reny fiangonana.
ny birao foibe FJKM sy notaparitany arivony mamy vaovao fahatelo amby folo ny fiangonana ziona famonjena mieritsetosika ny komity fankalazana fahadimapolo taona dia akalaza an'Andriamanitra noho ny famaranana ny jobily volamena fahadimapolo taona izay nasany Andriamatoa raha manampamonjy Samuel mivady teo amin'ny sahany FJKM. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 1 Desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Mampatsiahy antsika ny antoko-piram-bavady mitafo fa ny famerenan-kira dia ho tanterahana ny talata sy ny alakamisy izay manomboka amin'ny 9 ora sasany arivo sy ny asabotsy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro samy eto amin'ny trano fiangonantsika. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitoisaky ny alady voalohany sy ny alady fahatelo ny fikarakarana ny fanavozana ny karatry ny mpandray. Manasantsika mpandray arak'izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafahana manantanteraka izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia saina anatona ny voamera ao amin'ny tokotany ao Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Ampatsifina ny mpikambana ao amin'ny atsambavady mitafo fa isy ny famerenan-kira aoriana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zao maraina izao ery amin'ny ambony rihana atao amin'ny trano fiangonantsika. Lola sy ny dekona amin'ny sokajy maritra dia antanteraka fanomanam-panahy ny asabotsy fa 12 Desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina. Izany dia ahafahantsika miatrika ny asa-panompoana izay ho tanterahantsika amin'ity volana Desambra ity. Mariana fa nitondra ny fampianarana amin'izany dia ny ray aman-dren'ny mpitandrina mpanampy eto amin'ny fiangonantsika. Ny fiaonam-be sy ho tanterahan'ny lola sy ny dekona ao amin'ny synodaparitany Antananarivo Atsinanana dia ho tanterahana ny asabotsy 12 Desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny FJKM Sud Ambohipo. Mikambana ao miasa afia dia mianatrira aoriana ny faraisana amin'ny fanasan'ny tompo zao maraina izao ao amin'ny lokal skoto ao ambony. Taratasy avy amin'ny volana sikitana. Mitoy an'io lahady 5 Desambra manomboka amin'ny 2 tolakandro eto am-piangonana ny famerenana ny fety fankalazana ny Krismasy. Atsoina ny lola sy ny dekona ao amin'ny sokajy mahatoky mba hanatrika amin'ny fanomanam-panahy ho an'ny lola sy dekona sy ho tanterahana ny asabotsy 12 Desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny akany Ralbera Daniel. Izany dia ahafahantsika miatrika ny asa-panompoana izay ho tanterahana ny 17 Desambra ny 2 Janoary ary ny 7 Janoary 2024. Taratasy avy amin'ny AFF. Ny alahady faina amin'ny 20 Desambra 2024 no amaranana ny fomba ofisialy ny mahafiangonana miara-mandroso antsika sy ny FJKM Isoavana fiorenana. Eny toerana no anantanterahana izany amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana izay anomboka amin'ny 7 ora maraina. Koa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny fiara iombonana ho an'izay hoe ny antoerana amin'io andro alahady io. Mitoy ny fizarana ny taratasy tombonezaky ny tafika masina eo amin'ny latabatra eo ivelany azotsika manao tombanezaka ny amin'ny asa izay vita. Ny famenoana ho takelaka io no ahafahana manao ny taritra farany ny amin'ny tafika masina. Anio alahady 5 Desambra kosa dia anjaran'ny ekipa medikaly sy ny SAFIF no manao suivi sy ny contrôle ny soavana raha ny alahady 12 Desambra kosa no anatanterahana ny Dorcasy ny anjara asa fanompony. Ny SLK sy ny sekolalady kosa dia ny 20 Desambra no kasa hiditra eny an-toerana. Mariana fa ny SAFIF dia fiaom-pananganana ny atao hoe fikambanany zanaky ny fifoazana sy ny sakaizan'ny fifoazana ho fampijoroana ny sampana fifoazana ao aoriana kely. Atsointsika mpikambanao amin'ny STK hijanona vetivety aorianan'ny fanompoam-pivavahana maraina mba ahafahantsika manomana ny hira sy ny seho Krismasy. Eo amin'ny latabatra eo amin'ny toko-tenandrefana no fotoana. Ny sampana tanora kristiany ihany koa dia manasantsika andray anjara amin'ny hetsika fivarotana karatra firarintsoa mandrisy ity volana Desambra 2024 ity ao amin'ny tokotany andrefana. Afaka ataontsika koa ny mandefa ny commande mialoha amin'ny vidiny 2,000 ariary. Taratasy sorana avy amin'ny sekoly tany ketra Ambavady mitafo.
Sotran'Andriamanitra izay borao mpikambana rehetra eto amin'ny sekoly tanketsy fantateraka soamantsara ny Antsakiradiventy sy ny vokatra izay nitanterahana ty amin'ny alahady 27 novambra 2024. Isaorana noho izany ny mpitandrana Randriana Soalain Mianakavy, ny mpitandrana mpanampy Pasteur Onja Randriana Ambintsoa, ny Renimpia Ramatoa Mariska ary ny Ray aman-dreny sy ny mpikambana rehetra. Avy amin'ny tanketsa ihany ilazany sika rehetra mpikambana mba hijanona no famerenan-kira aoriana ny fanompoivana maraina koa eto am-piangonana no fotoana. Taratasy filazana fanorenana tokantrano. Andriamatora mananjonona lalao amin'ny sambivady, Ramatora vololon'irina ny voanta, Ramatora ketaka andrina sesila, Andriamatora Andriamalala iandony any amin'ny vady, dia faly mampandrehantsika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Randriambololona sy lofin'irina sy Andriamalala kanto valisoa izay ho tanterahany ny alahady 12 Desambra 2024 manomboka amin'ny 12 ora sasany maraina ao amin'ny FJKM Mahitsy Fehizoro. Ary farandriavana taratasy filazana manjo. Amin'ny fonoana fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandranaisina ianareo fa ny reny malalanay raha nivora velona nosy dia natsony ray hodany aminy alakamisy 2 Desambra 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto tany. Hoy ny zanany Rakoto Fanjanirina Hersans Kony sy ratapo aminy ny zafikeliny, ny ratapo aminy, ny ratapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa nentina niala tao amin'ny trano ny lovy R7 ankazo tokana ambony ny asabotsy 4 Desambra 2024 tamin'ny roratolakandro rehefa nentina teto amin'ny fiangonantsika FJKM Ambavady Mitafo ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra alohany nametrahana azy eny amin'ny fahasandrasany eny ankady kely ilafy. Maria na famangina ho fampairezana ny fianakaviana dia fony tanterahan'ny fiangonana ary ny fianakaviana tompoko vavy dia namela fararakitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia tahak'izay ny raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izaho eo amin'ny fandrarana ny vola riavana dia manatitra ny araba ho atsika. Manasa ireo mpiara-miasa hizara eny amintsika ny tatitra arabola. Toy izao riavana amin'ny fiainana arabolan'ny fiangonana tamin'iny volana novambra lasa teo eny. Eo amin'ny miditra mitotaly 12 16 420 ariary ary eo amin'ny mivoaka 9 118 178 ariary 91. Manatombo izany ny miditra rehefa tambatra izany amin'ny volan-tanana tamin'ny faran'ny volana oktobra dia 37 845 595 ariary 93 ny volan-tanana tamin'ny faran'ny volana novambra lasa teo. Ao anatin'izany dia misy ny vola ho an'ny fikojana ny fananany fiangonana sy fanamaintisamolaly 17 908 386
misy ireo fanohanana izay mbola ho avoakatsika ho an'ny FJKM Isoavana 3 470 000 ary ny fampandehanan-draharaha 11 844 119 ariary 43. Toy izao ny andinindininy tsara ho fantatra. Tamin'ny alahady 7 novambra isika dia namoaka 200 000 ariary ho fanampiana ny komity Foibe FFKM. Tamin'ny alahady 7 ny volana novambra isika dia namoaka 800 000 ariary ho fanampiana ny STA hanomanana ny fizaran-doka amin'ny herin'ny anio. Tao ihany koa ny 600 000 ariary fanampiana ny amin'ny fisotrondron'ny PS. Ny zahana ihany koa ny amitana ireo adidy any amin'ny Foibe amin'ny alalan'ny solon-drakitra ho an'ny sampana ny asa izay misy eto amintsika. Dia navoaka ihany koa ny rakitra herinandro masina ho an'ny AFA 599 700 ariary sy ho an'ny Sampatia 200 000 ariary. Volana Desambra isika ry havana, misaotra an'Andriamanitra raha afaka niatrika ny 12 volana ny taona 2024 tamin'ny fanatanterahana ny adidy ara-bola na anatin'izany na ivelany. Misaotra indrindra ireo mpandray rehetra izay efa nahavita ny adidiny ary manao fanentanana ho an'ireo rehetra izay mbola tsy nahavita ny adidy amin'ny mahampandray dia manentana antsika fa anatin'ny famaranana ny taona isika izao dia mba tsy ho tratran'ny 2022 mbola manana alahady 4 izany isika ahafahana manatanteraka izany. Satria anatin'ny famaranana ihany koa isika dia anatin'ny fandaminana ny taratasim-bola rehetra izahay ao amin'ny fandraharana ny vola. Mangataka indrindra ny fiara-miasa amin'ireto sampana ireto satria misy rakim-pisaoranao izay mbola tsy noraisinareo. Ao anatin'izany ny SAFIF, ny MIASAFIA, ny AMA, ny Sampatia ary ny AFA. Miaraka amin'ny rosimo isika rehefa mandalo eo aminay ao amin'ny fandraharana ny vola. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahasoavana indraisika na dia tao anatin'ny Covid aza dia nahavita ny adidintsika. Dia misaotra antsika rehetra nanaiko mpiara-miasa tamin'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana izany adidy ara-bola izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Zavatra mahafaly ry havana nampitaina tamintsika rehetra teo, indrindra amin'ny fanehoantsika ny fijorona vavolombelon'ny tompo na dia ao anatin'ny fahaseranana ara tamin'ny lafiny ara-bola dia ndeha tsika tehako fisaorana an'Andriamanitra fa fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ary dia ombonana mandrakariva ny fakasana antsika rehetra ry havako, indrindra fa isika eo amin'ny tompona andraikitra ara-bola na ny voamiaran'ny vola izany ny mpandiny bola ary ny biraon'ny fiangonana indrindra ihany koa. Anio ry havana dia isaorantsika ny tompo fa aneo ny fahasoavan'ny tompo satria nampiny raindray nisy amin'ny mpiara-mivavaka atao anatin'ny fiangonana. Isy ray aman-dreny izay anolotra ny zanany atao anatin'ny fiangonana dia ny zaza Rahary Vonimbelo Finitsiky Mahatony. Ny anaran'ny rainy dia Rahary Vonimbelo Rovandrianina ary ny reniny dia Ramiljaona Rindra Fitiavana. Dia manasa azy mianakavy mba androsa ty amin'ny alitara ry havako. Dia nareo fianakaviana mba mijoro eny amin'ny toerana misy anareo eny mba hitany olona mba misy havana ry zareo ato fa tsy zareo rery. Mba mitsangana eny ny fianakaviana hoe ry havako. Ay, reny ny fianakaviana. Aloha nareo anakato mihitsy. Vetivety izy zany. Isaorantsika an'Andriamanitra ry havako ny fahasoavana izay omeny fianakaviana. Indrindra fa omeny azy mivady na nomezany an'izao solofo sy dimby izao. Dia aoka ry havana hoenontsika izay ambara ny soratra masina ny amin'izao fifaliana lehibe nomen'Andriamanitra anareo mivady, anareo telo mianaka, anareo mianakavy izao ankehitriny. Fa ho indrindra ny teny ataon'ny tompo manao hoe dia miarahaba anareo arabaina nomen'Andriamanitra ny fara fa ianao no nampivoaka avy tao Akibo, nakinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany Akibo indreniko dia Andriamanitra ianao
ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo koa hatolotra ny tompo koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'ny tompo izy. Ivavaka isika riavako raha io misaotra anao zahay no ny amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto izao zaza izay nitahinao azy zao mankasitraka anao indrindra izay tompo no ny amin'ny famindram-ponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao vavolombelona zany izy mivady miaraka amin'reto fianakaviany reto ka miara-mimpifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'ny alalan'izao zaza izao. Ianao Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa, ianao ny omba ny zaza omba reto ray aman-dreniny, ianao izay miara-monina amin'izy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ampiditra izao zaza izao ihany koa anampisan'ny fianakaviana, anampisan'ny firenena, indrindra anampisan'ny fiangonana. Koa meteza raha eo hitahany ray hitahany reniny ianao sy izay rehetra mikarakaro izao zaza izao ahatonga azy tokoa hitombo fahasoavana, hitombo hery. Ianao no omba ny fikolokoloana sy ny fanabeazana izao zaza izao ary ampanjakao tokantranon'izy mianakavy tompo, ampanjakao amin'ny fianakaviana ny teny sy ny fihetsika mba mpitiavana mba hatsapahana izao zaza izao ny fitiavanao Andriamanitra izay miseho amin'ny fiainana andavanandro. Toano fanahy mazoto reto ray aman-dreny azahoany manolotra izao zaza izao ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana izay mahamety izany. Tompo izao zaza izao ny hotsinjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na nivoaka ary ankininao ampialatananao ny andro ny manontolo ka izorany amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra dia avozy isan'andro tompo ny herin'ny fiangonanao mba azahoany mampita amin'ny zanakay amin'ny taranakay ny fitiavanao Andriamanitra amin'ny fo rehetra, ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noetiny mangataka izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo fianakaviana riavako dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izy mivady le lohan'ny fiangonana le tia zaza miarabany ianareo no tahin'Andriamanitra men'Andriamanitra izao zaza izao tompo tokoa ny omba anareo mivady omba ny zaza azahoanao mitaiza sy manabeazy mandrakariva ary anomana anareo amin'ny fotoana izay mahamety zany araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanolorana azy ho amin'ny sakramentany batisa dia ho indrindra ento izao zaza izao ary aoka izy hitombo saina sy tena sady androso fitia amin'Andriamanitra sy ny olona rehetra. Andriamanitra tokoa ny omba anareo mandrakariva hitahanareo izy dia tsika rehetra dia afaka hitehaka mariky ny fifandraisan-tanana ny raha enganeka ombanao Jesosy ny andininy voalohany ihany nataontsika enganeka ombanao Jesosy dia ao anatin'izany hery zany amonjy ny toerana izy telo mianaka dia miraha soa izy telo mianaka hotahiny tompo Any moa ry havana dia fotoana lehibe tokoa ny tompo sy ny sampana Dorcas. Ary raha mijery anay Dorcas nareo zao ankehitriny tena hafa dia hafa mihitsy ny fanamianay amin'izao anio zao. Izay menakavy ry havako dia tena tao anatin'ny fahaseranana am-pifaliana. Zao le fahaseranana am-pifalianay. Etsy andany ny pasteur Fidy Malala Andriamasinoro etsy avaratra Andohalo mankalaza amin'ny 70 taonany miantso hoe tongavinareo mivady. Etsy kilany ny fotoam-bokatra ny Dorcas eto toerana alady fandraisana raha teo dia mifandinika teo dia raha matovy eny nijanona sa zany ny avaratra Andohalo dia nefa moa mampandray fanasany tompo ohatrany tsy eto ihany raha matoa nampandray dia tsy maintsy ny fandaminy izay dia mampita ny fiaitsova amin'ny raha matoa fa tsy hoe akory hoe lasa izy akory izy fa tsy maintsy ny fampizary izay mivady
atsy avatra androaly kanefa ny andraiky moa fanapitaiko anareo tamin'ny valopotao velany tao ary mahatsiaro ambavaka anareo mandrakariva teo anilanareo mandrakariva fa tsy maintsy mifampizara moa soranan'Andriamanitra manambady mba afaka mifampizara ihany koa moa fa misy ny fotoana zay tsy afahany. Manasa anareo mba hitsangana aloha fa tsy mahita ny endrika mambika anareo ny anirinany. Manasa anareo Dorcas mba hitsangana. Dia ny fiaraban'ny anjely noentina miarabanareo amin'izao vokatra ny Dorcas zao hoe arahaba ary nasoavina ny tompo mombanao. Dia ombanareo tokoa ny izy satria misy aminareo ny tanora ary be dia be ny tanora be dia miraha sosombanareo mandrakariva ny tompo mba tena efa be fa zany sampana Dorcas zany dia anisany manana maizy azy zany eto amin'ny soratra masina ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Dia omba sy ampaheranareo mandrakariva zay tarihan'ny Ramatofoloha sy ny birao ombanareo Dorcas mandrakarivana izy. Dia efa nanao antsy Ramatofoloha tamin'ny heriny za zany tsy ampitsangana hoe mitsangana nareo zay vehivavy rehetra dia mipetra zay efa manana sampana fa mahatsiaro toenareo zany ateveny ny sampana Dorcas ry avako fa any fiangonana rehetrarehetra any dia tsika tanora be sy tanora fa any misy tanora kely ny fiangonana hafa ny riavana dia mba manasa anareo tanora kely ateveny ny sampana Dorcas fa tsy hoe sampany tanora be ihany akory zany Dorcas zany. Dia misy ny valopom-bokatra zay nizaraina tamintsika rehetrarehetra riavana toano ny sampana Dorcas ambavaka toano amin'ny enti-manina ihany koa satria asa masina asa sosialy asa so ny etson'ny tompo an'izany Dorcas zany. Dia miraha soa anareo mahereza mandrakariva afaka mitetratra anareo. Fantatsika riavana fa rehefa akaikikaiky ny krismasy dia misy sampana anankiray ato anatin'ny fiangonana zay mavitrika eo ry zareo amin'ny volana sikitana amin'ny fikarakarany ankizy fanomanana zany krismasy zany fa eo koa ny fikatezo dia ny fikambanan'ny tanora zokony zany izay amin'ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana desambra ho avy zao dia ikarakara hetsika lehibe fitohinan'ny filazantsara ho fanohanana ireo sahirana rehetra ety amin'ny faritra manodidina fa fanohanana ihany koa ireo mpiomanao mpitandrina eto ambavatan'ny tafo seminaire ambavatan'ny tafo zany. Dia oety manana an'izany riavana asa lehibe zany adidy lehibe zany dia mila nivavaka avy amintsika fiangonana fa mila ny fanohanana avy amintsika ihany koa. Efa misy ny taratasy zay naparitaka tamintsika fa zao teny ataoko zao koa dia taratasy ho anao koa riavako raha misy ny azonao atolotra za tsy anao zay tsy ilainareo any an-trano na zay tsy antonona tsony fa raha misy akanjo misy kiraro misy fitaovana maro samihafa le mandeha moa nisy kimono misy moa zany dia tsy fantatro hoe ina moa diale kimono moa zany fa dia efa mena-pitiavana moa dia raisina foana fa mety reny tean'olotra voly ianao tean'olotra zavatra hafa ianao riavako dia atolory zany fa tena ilain'ny tompo sy ilain'ny sampana efikatezo anaovana asa soa ho an'ireo mpiomanao mpitandrina ho an'ireo sahirana mba tena ho fifaliana tokoa ny krismasy ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Dia mampita fisaorana mialohantsika rehetra sahady riavako amin'ny fiombonana amin'izy ireo ao anatin'izany araka efa nampitana tamintsika ihany koa riavana efa nanomboka tamin'ny heriny dia zao mba manapikasana ny fiangonana amin'ity taona ity mba somary mba hiova kely tsika amin'ny fanehoam-pitiavana fanehoam-pifaliana amin'ny krismasy eo le fa samy homaniny tsararay avy fa mba nieritreritra hoe mba hiengeza ilay vatomamy tsy haiko mba mamety ve za mifitengo zany hoe miengeza ilay vatomamy mba hiengeza ilay vatomamy. Dia misy ny fiombonantsika ao anatin'izany moa riavako efa nambara mpitany sohatra teo aorinan'ny rakitra rehefa vita somatsara ny rakitra dia isy ny tonona zay ataontsika ary efa fantatsika fa ny rakitra faharoa na ny an'io na ny amin'ny heriny dia anampitsika izany ezaka izany kanefa ianao raha mahatsiaro koa riavana fa mba te izara fahasoavana ihany koa anao satria mazava ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny toroteny teo hoe ny tena fifaliana dia zay zarainao raha manam-pifaliana zany ka zarainao iny vao maky ny tena mitombo ka raha tianao riavana ny tena anam-pifaliana amin'ny fiainanao mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandreza sa mihitsika manome dia atambatra amin'izay voavoalohany fiangonana hoentsika mba miara-paly indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy hatramin'ny alahady ny taom-baovao izany tsarovy riavaka fa zay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra sy sitrak'Andriamanitra. Isaorantsika ny tompo ihany koa riavako fa misy ireo mpanompon'Andriamanitra zay nahazo fahasoavana manokana ka manatanteraka rakim-pisaorana amin'izao an'io zao. Jehova no harambatoko sy fiarovana mafy ary mpamonjy ahy misaotra ny tompo noho ny fitahiny sy ny fahasoavana rehetra zay noraisiko taminy
ary mbola ny fitantanany dianay ankehitriny mandrakizay koa manolotra rakim-pisaonana 4 ariary ny 2 ariary ho an'ny tanytsetsa 2 ariary ho an'ny pasteur Panampy ny 2 ariary ho an'ny pasteur Alain. Fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina saotra ny Jesosy Kristy aho noho ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ahy dia manolotra rakim-pisaonana vola 2 ariary ho an'ny sampana sekoly Alahady. Rakim-pisaorana Salamo 4:20 mamikindriny ianao Jehova eriko manolotra rakim-pisaorana zany mpanompon'Andriamanitra zany vola 2 ariary izay atolotra ho an'ny volana sy kintana izany. Dia ny fanahin'Andriamanitra ny havana ombantsika rehetra azahoantsika rehetra manatanteraka izay rehetra nampitaina tamintsika teo tena ho amin'ny fifaliana tokoa satria zany miara-miasa amin'ny Jesosy manao ny asan'i Jesosy zany ny tena mahafaly. Fa farany havana kanefa tsy ny kely indrindra dia manantitra trany ny amin'ny efa toetra tsaratsika inona moa ilay resaka resahako ny amin'ilay geste barrière zany. Ndetsika fiangonana ho tena loha laharana tokoa ry havana amin'izany hoe fanekena fandaminana zany na mbola tsy miditra amin'ny fiboana ary sika dia mbola tsy mikatona ny fiangonana dia nde isika tena ny modely tokoa fakatahaka amin'ny fanajana izany geste barrière zany. Eo ny fanaovana masque amin'ny tokony ho izy satria misy manao masque ihany ny sasany fa any lasa arosoka indray moa ilay izy moa zany anaovana amin'ny tokony ho izy fa mitovy ihany samy mbo sekotra daholo ihany moa indraindray fa dia mitovy ihany. Eo ihany koa ny fanasana tana matetika amin'ny savony arak'izay azo atao fampiasana ny gel hydroalcoolique indrindrindrindra ry havako tena mamezaka tsika manomboka amin'ny Alahady tena mba ho ajaitsika ny elanelana ray metatra atao am-piangonana mba samy mba miezaka tsika mba ho tanteraka tokoa ny tenin'ny tompo hoe ianareo ny fanasin'ny tany zany fanasin'ny tany zany dia mitondra tsio fa tsy sanatriny zany mizara retina na mampita retina. Dia ny fanahin'Andriamanitra ny havana ombantsika rehetra azahoantsika tokoa tena mitandrina amin'ny mpifaliana tsy mitandrina mitahotra mitandrina amin'ny mpifaliana dia manomboka amin'ny heriny moa tsika dia iverina indray tsika amin'ny 10 minitra ny fahasalamana satria tena mila an'izany tokoa ny fiangonana mila an'izany tokoa tsika. Dia ny fanahin'ny tompo fa tsika rehetra ry havana samy mareza ho voninahitr'Andriamanitra. iombonao amin'ny vavakisika ry havako manana misaotra sy mideranao zay ry tompo Andriamanitra rainay io raha afaka nanatanteraka izao fanompom-pivavahana izao indrindra ny amin'ny nizaranao ny teninao fiainanao anay ka nampatsiarovanao anay fa tokony faly mandraka-riva izahay na inona trangan-javatra miseho eo amin'ny fiainanay satria fantatray fa olona voavela heloko izahay fantatray fa olona tianao izahay ary miavaka ny fitiavanao anay ary indrindra fantatray fa tokony hanana fanantenana mandrakariva ny amin'ny ho avy izahay fa tsy variana hitanondrika amin'izao fiainan'izao dia ho fifaliana tena izy eo aminao Jesosy Kristy tokoa ny fifaliana izay iainanay dia mametraka eo am-pelatananao ny fiainanay tsiraray avy isaorananao tompo ny hanombola amezanao anay tombonandrom-pahavelomana ahafahanay miaina sy mivelona anatanterahana ireo sitrako ny fonao ary amitana ireo adidy izay mbola ankininao sy apetraka ao aminay ary porofon'izany dia anehoana ny finoanay ny asa maro ireo asa izay nitanterahana teo anivon'ny fiangonana ary mbola ho tanterahana ianao Andriamanitra ny no hanampin'ny tsiraray avy amin'ny andraikitra manandrify azy atanterahana sy alavirariana izany dia mametraka eo am-pelatananao ihany koa Jesosy ny amin'reto sampana Dorcas izay anatanterahana amin'ity an'ity ny fietim-bokatr'izy zareo ianao Andriamanitra ny no hanampin'ny tsiraray avy ara-tsaina ara-batana ara-panahy ahafahana miatrika ny asa masina izay nakininao tamin'izy ireo ary asa amin'ny sambatan'olona amin'ny fiangonana ihany koa ianao mba hifanohana amin'izany sampana Dorcas izany eo ihany koa ny FKTZO izay manomana indrindra ny amin'ny fikarakarana ireo madinikao ianao Andriamanitra ihany koa ny no hiasa amin'ny tsiraray ao anatin'izany mpikambana izany mba hijoroana ho vavolombelonao tokoa satria izay nataonay tamin'ireny madinika ireny no efa nataonay taminao Jesosy dia hiasa amin'ny fiangonana manontolo ianao
hifanohana amin'izany sampan'izany hanolotra izay azo atolotra mba ho voninahitra ao Andriamanitra ny fijoroanay ho vavolombelonao. Misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao izay nahatsiaro manokana ka nanolotra raha-pisaorana. Ho fisaorana anao Andriamanitra tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainany, tamin'izay rehetra nitantananao azy ireo ka natoy izao azy dia ianao Andriamanitra mandrakarivany no omba azy ireo amin'izay rehetra mbola atao tsy ho tanterahana, hanome hery, hanome tanjaka, hanome fahasalamana, hanome fahombiazana ihany koa ny amin'izay rehetra atao. Fa tsy izy ireo ihany Tompo, fa izahay tsiraray avy atao anatin'izao fiangonana izao dia isany nandray izany fahasoavana avy aminao izany dia ianao Andriamanitra anie no hitahiry izay rehetra efa natolotrao anay, dia mametraka ny fiainan'ny fiangonanao eo am-pelantananao. Mivavaka ho an'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Ianao anie no hiasa amin'ny tsiraray avy ary mifanainao masina tokoa no hiasa mba hijoroana ho vavolombelonao amin'ny toerana sy amin'ny fotoana rehetra. Mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, hatanterahan'ireo viana izay napetraka Tompo mba hanova ny tantaram-piainan'ny Madagasikara tokoa ary hanova ny tantaram-piainana izao tontolo izao ny fijoroan'izany fiangonana izany. Ka omenao hery tanjaka ny mpitondra anay, ireo mpitondra isan'ambaratongany mandra-pahatonga ty aminay kristianina izay ao anatin'izany fiangonana izany, mba tena hijoro vavolombelonao ary hijoro amin'ny fahamarinana. Mivavaka indrindra ho an'ity firenena malalana ity, tsy miafina aminao ary miariary loatra eo anatrehanao, izay hany mampiorokoditra sy mety ho mampatahotra ny tsiraray ary mampimemenina ny hafa. Ianao Andriamanitra anie no hiasa mba hampahatsiaro azy ireo fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tianao, ary manana ny hevitra heverana ity firenena ity ianao dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Aza velanao hampimemenina ny olona na hanomezan-tsiny anao izay rehetra mitranga sy miseho amin'ny fiainana, fa hiasa kosa ny fanainao masina ka hay misaotra anao izy ny amin'ny zavatra rehetra. Dia izany izay rehetra mahasoa anay Tompo, indrindra fa ireo izay tokony ho anay nefa tsy voatony ny vavanay, dia tanterao izany araka ny haben'ny fahasoavanao sy araka ny haben'ny indrafonao. Fa mivavaka manokana ho an'ireo tsy salama rehetra, indrindra fa ny zanako ny fiangonana, misy ny efa afaka manatrika izao fotoana izao, fa misy kosa ny tsy afaka manatrika noho ny amin'izay tsy fahasalamana. Ianao anie Tompo no hitsabo karakara hanasitrana n'aiza toerana misy ny tsiraray avy. Fa izany mivavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany, ilay efa nampianatra sy nampiombona anay hivavaka manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho hamasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo any aniny anna sahaza ho anay ary mamela ny herokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rehavaka malala andeha asehontsika amin'ny marika hita maso ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'ny Tompo dia amin'ny alalan'ny rakitra izany. Ny tanketsa no hanatanteraka ny anjara irany mandritra ny fanatanterahana ny rakitra, ary eo am-pitsanganana no hanatanterantsika izany rakitra izany. Andeha hitsangansika ry havana.
Homantsika ny ra fahaefatra ny andininy fahaefatra izay anolorantsika andrakitra ary ho faranana amin'ny amenina izany. Aoka hitsangana ny fiangonana. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Araka ny vaovao izay nambara tao anatin'ny raharaham-piangonana teo dia ao anatin'izao fotoana izao no andeha hanatanterantsika ny tonina ho amin'ny ezaka ho fanatsarana ny amin'izay fotoana hiatrehantsika ny krismasy izay dia anatanteraka ny anjara hira ny atoko-pirana ambavady mitafo ary ao anatin'izany no hitsangana ireo tompona andraikitra andray ny tonina eny amintsika tsiraray avy.
mangataka feokira mandra-pahavitan'ny taonina tanteraka. Eny ary avako malala isaorantsika ny tompo fa lavorary izao fanompo-pivavahana izao. Arak'izao ahitantsika zao dia fifaliana ho an'ny tompo ny manasa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ao aorianan'izao fotoana izao hiatrika sy ombina latabatra aminy. Amarana izao fotoana izao isika ry avako malala ny hira fahadimy amby efapolo sy dimanjato, hira fahadimy amby efapolo sy dimanjato, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no iraintsika eo am-pitsanganana dia atolotry ny ray aman-dre mpitandrina ny tsodrano. Hitsangana sika hanao izany hery izany. raisoanao ry avako ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny tompo Jesoa manao hoe ary Andriamanitra amin'ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Petraka anareo rivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.